eo amin'ny sihatry ny fanatanjahantena kosa indray dia raha nomeny fédération teo aloha sazy entona tsy mahazo mandray anjara amina fifananana eto amintsika dia nofafan'ny ekipan'ny fédération vaovao izany sazy zany ho an'ny kliombany AS Saint-Michel taranja Lomano iverina hiatrika fifananana indray noho izany ireo mpilomano ao amin'ity klioba ity. Noafahan'ny fédération malagasy ny taranja Lomano ny sazy nampian'ny fédération teo aloha ny filopitantana ny komity mpitantana ary ireo mpilomano ao amin'ny klubany Saint-Michel. Manomboka izao izany dia miverina miasa indray ity kluba ity. Ny voalohany indrindra ho tanteran'izy ireo ary dia ny fandraisana anjara amin'ny meeting du port aty amin'ny la réunion amin'ny faraparan'ny volana desambra iny ka mpilomano 10 no alefan'ny kluba any. Manaraka izay dia mbola andray anjara amin'ny fifananana ny mahajanga ihany koa ireto mpilomano reto. Tahaka nisy ataona kosa dia any amin'ny volana marsa any no anatanterahana fifananana Vive l'Avenir. Amin'izao fotoana izao dia misy 270 ireo mpilomano mpiambana amin'ny klubany Saint-Michel. Efatra kosa ireo mpanazatra izay tsy ampy mihitsy eo ampita davana mpanazatra noho izany ny club. Tsy mitsahatra mitombo raha teo ireo mpikambana. Aprofo izany ny fangatahany mpilomano 7 avy amin'ny klubany Escar izay efa nikatona ihany koa ankehitriny hiditra ao anatin'ity ekipany Amparibe ity. Dia iny fandadidinany koa tompo klasy tovovavy no entiko isarahana aminao indray amin'ity takariva ity isaoranay ary ianao nijery hatramin'ny farany fotoanany fampahalalam-baovao manasanao ary manentana anao hatrany tsy saraka amin'ny fahitalavitra ma-TV mbola ao rehefa andarana maro izay noman'ny teknisianina ho anao. Mimetraka miveloma mandrapitafonao indray ary ny tenako amin'ny manaraka indray.